Taranja bola lavalava totosa ny zoma teo ihany koa tetsy amin'ny école normale tetsy Mahamasina ny fifidianana izay filohan'ny ligina Lamanga vaovao hitantana ny taranja bola lavalava eto Analamanga izany Andriamatoa Andry Ravelojona nafantatry ny rehetra amin'ny hoe lapi izay no voafidy hitantana ny ligina Analamanga izany. Andriamatoa Andry Ravelojona nafantatry ny rehetra amin'ny solonanarana hoe lapi nolano filohan'ny ligina Lamanga eo amin'ny taranja bola lavalava. Vato efatra tamin'ireo enina nandata-bato no azony, vato roa kosa no azon'ny kandida Rakotomanala Olivier izy mirahalahy reto ihany moa no nahazo vato tamin'ity fifidianana ity tamin'ireo 5 mpilatsaka hofidiana. Fito ny mpifidy voasoratra anarana izay nahitana ny filohan'ny seksiona efatra Ambohidratrimo Antananarivo renivohitra Atsimondrano ary Avaradrano, ny ampy ireo filevana telo 3FB FTM Manjakaray ary ny UAS Cheminot. Ny Cheminot ihany teto no tsy tonga niatrika ny fifidianana. Efisorana amin'Andriamanitra lehibe satria na fahefanary dia avy amin'Andriamanitra dia mino an'izany efa ela be manako an'izany ligina Analamanga izany dia tonga ny safidy dia amiko dia fandresena ho an'ny tontolon'ny rugby eto amin'ny ligue régionale ny rugby Analamanga izany zao fandreseko zao dia faly fampizary izany amin'ny mpanao tontolon'ny rugby fandresena ho an'ny tontolon'ny rugby io ka ho tsotsovina manokana izany section manompoko zao izay tena fototra hijoron'ny ligue. Ny manarak'izany moa zany ezakitsika hijoro amin'ny mangarahara, ezaka hijoro amin'ny fahamarinana teo ela velona ny tontolon'ny rugby dia androsiko hatramin'ny farany iroborobo. Tao anatin'ny firahalaina tanteraka ny zoran'ny fifidianana, ny araba sy nakasitraka ny filoha vaovao Andriamatoa Rakotomanala Olivier laharana faharoa. Ary raha ny teto alivon'ilay trano, fa ny ivelan'ilay trano ny finangara azy. Raha ny seksiona anankiroa ny resaka tamina miaraka amin'ny fileovana anankitelo raha tao anatin'io trano dia nandresy ny tena fa ilay zavatra taty avelany dia reny moa ny vokatra dia isaorana dia miaraba sahady filoha lany i Andry dia maleova malasana ela velona ny rugby malagasy. Fifidianana izay ho filohan'ny malagasy rugby indray izany no miandry ny taranja bola lavalava amin'ny 20 ny volana Desambra ho avy izao.